ireo tsy matahotoly nosoratany Razanabary Voangilalao Joséphine ho velominy ony miajany Irina sy ny Ravo miaraka amin'ny Valy Rakoto Arliva Fetra Saroby ary Ernirina Anjarliva no nandray feo sy nanantotosa. Tsara kosa le izany tanàna izany tena milay malalaka sady mangingina mahafinaritra. Disy mangina loatra indray azako. Feno voninkazo tsara tariny zaridaina rehetrako. Raha araka ny tenin-drano sy azy angelitry le zanany vavy vero no namboly an'ireo voninkazo ireo fa mba ohatran'izy ary zany zanany izany avela. Ato ny sary ny ray jery io amin'ny kadra be io lesy tsara tare kosako. Tena manja de tato koa ve zany efitra ny korotana izany tato mihitsy. De tao an-dakozia ohatra n'ilay nisy dadio ireny ny tato ka laty ve ahoana. De misy lolo tokoa zany ty trano ty raha izany. Misy mihitsy zay ny tsy natamana an'ireo gardien rola talohako nipetraka tato. Fa misaotra ny lahiny aloha nanaiky niaraka tamiko ato sy inona moa sorany lahy fa namana efa mikarama koa nge za zao fa zao roa etsy ariary avy isam-bolana ny karama omendra amin'setsika roa lahy. Nefa de miandry trano fotsiny sy manadio ary manondraka zaridaina no atao ato. Manam-bola koa raha amse iny sady sika roa lahy afaka mifandimby mivoaka raha te hoe hivoaka andendeha any ivelany any mahay mafy izy matoa manao an'izany fa ahoana indray litirina misy eritreritra ohatrany nandalo sirana kely lesy tato an-tsaiko tato. Eritreritra hoe ahoana indray lity elahy ve tsy nandinika hoe akotrina ny ohatran'izay efa lasa ny kary inona ny tiany laola zaina. Efa 3 andro zao no tsy nahitana an'ilay zanango. Marina zany lazainy lahy zany 3 andro raha afaka pitsy sabotsy mihitsy ka sao de mba efa maty kosa ary lisy izy. Maninona aza miteny an'izany eo masin-dramo se lahy fa ho tapaka lalan-dramo zany iny marina sao de nisy namono de navalan-drano ny fatiny. De tsisy ahita kosa ve lesy hatramin'izay na nalevony any hoany ohatra roa alina zay natriko tato fa ohatrany tsy misy ninina zany ality ato zay mihitsy angeny mahatsara an'le nisy namana ality sao de mba tsy tonga ary le lora raha be olona atoko za kosa lesy efa reto voninkazo eto avaratrano reto jereo nge tena maniry be tsoatran'reto sasany retsy jereo zao reto mandrobona be nefa de samy tondrahana tsara dolo any ality ireo ny tany eto ngamba ny lonaka kokoako. Sabotsy androany mety ho avy eo raha mise hitsidikatsika roa lahy sady anatitra vatsy fa lany ny mofo sy ny hena de amin'ny firy izy no mety ho tonga eo tsy maintsy raha riva ny vao tonga eo Mieritreritra rereo anevitra raha sety fa tsy avelany anelingely azy za kosa aloha tsy manaiky raha hitady hivadika amiko zava-dehibe nefa nasaina nataoko ka tsy hiala maina mihitsy raha hita izay zavatra izay. Ahoana re ny hevitra hitanan'izay tsy maintsy ny fisavana ny efitrano rehetra ihany nga satria mino aho fa tena ao amin'ilay vilanitry ny ala ny volaminy fa
fa ity gardien John ty zao no manelingelilako. Ary maninona mora toranina io dia vatotra any. Tsy miseho tarehy sendrika fa misarotava dia manova feo tsy ho fatotra ihany koa. Dia rehefa torana sy mifatotra iny dia hidianao amin'ilay efitrano iray eo. Amin'izay aho mahalalaka tsara amin'ny fisavana trano. Raha misy mifamitorana, tsy maintsy hoe nisy tsolana nafika namaky ny trano. Zay rangano atao. Ny andro natanterahana azy sisa ny doniana hoe roviana. Velavy hiary tory amin'ny film io e. Efa misivy alina nge zao e. Matory lahy raha tory fa miraika amby 10 alina io vao vita e. Nijereko an'io ihany eny nangatahako tandramosay mba amindrany tele ato e. Fa toa tsy le tele tao ambany tao amin'ny salon ve io e? Le tele tao amin'ny efitranon'izy mivady le tsy tia. Tiako be ty film ty mantsy. Dia mahazo toa zany lafo za tory ka. Matory lahy. Zahay koa le ty dia efa mesona. Dia ahoana koa ary nefa raha n'ity film ty. Iza marina ny tena mpamon'olona. Hoay le ty. Inona indray zany? Inona le henoko teo? Andriamanitra. Tena misy olona tafiditra ato an-trano. Le lolondray ve zany? Loza fa tena mikorotana be indray. Ary ty ambony teny zany. Narya! Olo-tiry narya! Nary foazy raha! Nary foaza hoay raha! Foazy raha! Fa misy inona? Inona no nozongosona ny lahy mafy toy zao? Foazy raha fa misy mikorotana be indray le ty. Tsy haiko na olona na le lolo. Manina? Zany. Eny lahy zany. Eny tokoa lesy. Aiza izy zany? Ary ohatran'ny ety ambony ety eny izy zany. Ao amin'ny efitranon'izy mivady angamba. Ndao hoe jerena. Andraso entiko tsy azo fiatonan-dà mihitsy. Ary andao e. Andao. Aiza? Ohatrany tsy ato amin'ny efitranon'izy mivady ange zany e. Fa aiza le ty? Tsy amin'nitsy efitritsy le ty. Fa efitriny io e. Efitranon zanany vavy io le ty. Efitranony anitra. Misy olona tafiditra ao zany. Andraso aloha fa io efitra io ange midy lakle. Any an-dramoseny lakleny io. Dia ahoana le ty zany e? Zay fa tao mijanona le korotana ka. Hoay. Ary nijanona tokoa. Eno. Andraso hoe le ty andramana voaina. Tena midy lakle ty. Mety entana ny anjera ho azy zany. Le lolo mihitsy ho hafa le ty kosa. Andao le sy verina tory ka. Andao ary zay ny tiany lako. Tena mahazendana lesy zany. Marina raha hita torontsony. Fa mifidy nefa aloha zao e. Io e. Efa miraika amby 10 alina. Aleo aloha io manandeha amin'izay ranka fa mandeha ny lera. Ohatra aiza aloha le sarotavy e. Dia nitady sy nitorosa. Reto daholo ka. Atao anaty sakosy reto.
dia tsy adino manao fonontanana. Ty combinaison ty no anaovako mba tsy ho fantatra. Zay vonone ary andraso ilazan'ny Solange dia laso zao. Nary zany Nary eno lava zany engo tsara mihitsy zany misy rivotra be. Zany le rivotra ny fofofo mafy be nylazaiko an'lany Jonna reny lava izany feo zany ry Jonna. Eny lesy misy miantso ela riako le fombevavy miantso andray mandeha ry letsy zany le lolo andraso hoe ohatry ny avy any alatrano angizy zany zany vily ty. andraso ho jereny eto amin'ny varavarankely mpitaratra eto nge. Jonna tena iolo ty izy io aiza io lesy io avoan'ny zaridaina io vehivavy miakanjo fotsy. io marina matoto vely ty asa lesiko ary mbola tanora nge izy zany tsy io jereo ianitra tena ianitra io marina ve eno fa ahoana l ty Jonna lazao data fa tsy mpitsony ao anaty efitranoko no ahitanao ny tsiambarateloko mandeha ana jereo aingana Andriamanitro matahotra ny sirika ato anaty bodofotsy ary Jonna. Ole ty Jonna. Ahoana lesy tsotsonge izy fa lasa lasa nanjavona ho marina ve eno de inona le nolazainy teo le ty ka ao anefitraniny ao no ahitany lany tsy ambaratelony. tsy ambaratelony inona ty masa andao aloha jereny ka mihidy ange io efitrano io avela fa ahoana ty avy io jereo fa mitanatana be le varavarana. maninona tsara hoay le ty fa ahoana koa zao jereo ty fikorotana ny entana ato nindrera miparitaka amin'ny tany daholo mibokotsy ny kahie. tena loza zany tena loza tsy maintsy alamina ka andoara alamina nary inona ty nidikan'le teo tsy haiko lesy nanonofo ve sika ro lasa tena nahita tsy afeniko amin'ny lalo fa raha matoto marina le teo dia mitombona ihany ny eritreritro. Eritreritra la hoe ahoana hoe maty madimozely anitra matoto tsy hita ohatran'izay dia maty aiza nefy dia maty ahoana koa asa mety izay ngama le tsy ambaratelo tiany ambara. Hoay Jonna inona retsy inona indray ty zany retsy miparitaka retsy ireo akaiky miboaty misokatra ireo. marina le ty raha tsy volamena ireo marina tokoa ve ohatra olona mpisamy manontony vely ty dia tsy afantatra hoe volamena reto firavaka volamena daholo reto. Oay reto izy efa oray vata kely peratra rojo volamena isan-karazany izy daholo tena feno mihitsy. ary ty zany le nitsika selan'ny korotana be teo ary tao anatin'ity saribakony-geza be haingotrano ninjera sy vaky ty zany nisy azy. tena marina nesy na fenony tao ivata kely misy volamena io. andraso hoe misy kahety miaraka tamin'ity lesy jereo oay ory Jonna jereny langy ty kahety
Izao hely ty vakeo isoratra amin'ny foniny io. Tonga ihany aty marina. Nisy natsara azy ihany nametrahako an'ilay fiara rihatsy nanana lavitra rika. Ao anaty lobolobokoa fa tsisy ahita mihitsy io e. Ary aleo aloha anao an'izay idiranao an-tanànao amin'izay. Ahoana e? Inona ny voasoratra ao? Journal intime Tsiambaratelo. Ary sao dia mba hitika ity ary ny tiany lazaina ry nary a? Angamba fa sokafy aloha dia vakio e. Tantara-nisy vonikely daholo no soratany ato angely ty e. Ny any arindrina any aloha jereny e. Andriamanitro, fa misy inona ly ty e? Ha? Tena ohatran'ny mbola misy jiro mindrehitra ingeo ambony eo izany e. Mbola tsy matoy foana koa ve ilay vendran-tay iny? Dia miala tsiny aho fa tsy maintsy hampatoriana tsara ialàndro any ka. Tonga eto ambaravarana fa aiza amin'izay aloha ilay lakile dobla teo. Fa misy inona ho any toa mivandravandra fotsiny ialahy e. Tsy manana fahefana maki an'ity kahie le sika selahy. Aleo tsony Ramose dia aseho azy ty. Fa ahoana e? Fa maninona e? Tsy azoko mihitsy koa izany. Mirakotra ny tantaran'ny Mademoiselle Yanitra mampalahelo lesy izy ity a. Sady matsiravina. Tantaran'izay mety tsy fantatry ny rainy akory. Radio Don Bosco. Miatra fijaliana ka ity zazavavy ty. Fa fijaliana inony e? Dia izavo no nampijaly azy? Aleo aloha tsona mihitsy Ramose. So sanatria ka io olona io koa mantsy no namono azy. Mandana re. Aiza ialahy no antso azy any ambany? Ato amin'ny efitranoko ato ihany ka. May. Zay fa tafiditra. Dia miakatra moramora amin'izay. Ary inona izany? Sa John ve? Lety e. Ay moa maneny ty korodiny ty rehefa hitsahanako. Tena tsy tadidiko koa. Tsoa fa tsy henony. Ary eo amin'ny efitrano Yanitra nge misy jiro mirehatra e. Ohatra e. Tena mivoha mitanatana mihitsy ny varavarana. Ary ohatran'ny misy olona ao. Fa inona ary no ataony John-nao? Andraso anara tsisy moramora dia ho traritrariko. Aleo ranga primoka ty kahie ty mandrava tonga Ramose. Dia averiko ato anaty boaty toerany ato koa reto volamena reto. Maneno fotsiny ny telefona fa tsy mandray Ramose. Asa matory be ngamba. Zay kosa fa mandraika. Alo? Zay eny. Ramose. Fa misy inona ry John? Za mihetsika lahy io ohatra e. Ato tsy John fa izy John e. Fa inona koa ary zany? Oe, fa iza koa io? Andriamanitro, tena jolahy marina. Oaiza lahy iny e? Oaiza lahy? John, tena voatrivotro John dia nenjera. Dia maty ve John e? Andriamanitro, tena bobasy le inoko teo. Misy manafika ve ny tanàna sa ahoana? Tena maty any le ankizy. Aiza aloha lakile ny tomobilina teo ka.
engany ka tsotra ato ariana loatra ny fahatongavako any. Andriamanitro inona ry nisy eo any? Ela io aza mety tsy akoa raha tsy te ho faty eny tompoko fa izy koa moa ela io izy ala nary ny anarako namany Jauna miandry an'ity tanàny ity vao aingana any nalaindramse indray tsy naposiko za zao mihevitra hoe Jauna rery no ato de zao omeo moramora io boaty misy volamena io ainganla ka ty ary tompoko ary mitodia la ary anona mitodika aza vonona ry tompoko mifony tena tsy maintsy apatoriana aloha la de lesiko mafy amin'ity votopasy ty ala inona an'la arindana matofy zay fa torana ary aloha rangahy ary to am'izay ingana ny valizy efa vonona ny an-trano miala lavitra eto aloha no atao rehefa ny an-trano miresaka amin'ny Solange manomboka zao kosa aloha de samy manana ny lalany koa zay siny vita ny lako azy ny amin'ny ranjakandray izy atsoko izy raha zaiko fa misy fianakaviako marary ny antso atampoka sy mila maika ny fianaratsoa ka tsy maintsy mandeha ary mety ho tafajanony elaela any loza marina midana dolo ny vavady sy ny varavarana. Jauna Sanary tena tsy misy mamaly ary so sanatrika mbola ato ary leo jolay aleo lo tsaitsaka hiakatra moramora aloha ay to midanadana ny varavarany anitra fa izany ao nary Andriamanitro tena maratra be ny lohany aleo lo le makorano olo fa torany ty nary io eny fa mahatsiaro nary lohako mararo ny lohako nary fa tsy mifona re avelao nary za ihany ty Ramse Ranjaka Ramse ve eny fa inona no mitranga ty toronary inona tsy olona saritava maninona mitondra basy Andriamanitro de aizy Jauna aizy izy aizy izy ao andala tsara voatifitra izy asana si Jauna oay io tokoa Jauna andray marina ty raha amin'ny akanjony io kosa fa miratra ka Jauna Ramse maninona Ramse Jauna lasany volamena tato anaty boaty ao le kahiany anitra inona toly ary zany misy ny tsiambara telo rehetra jereo fa Rasedy no Jauna tsy maty ve ianao anaso mbola mitepo mivonika aleoloha tonga de hoentina any amin'ny hopitaly ingany ty Nary afaka mitsangana vese tonga de midina moramora de midiro anaty fiara fa
Za aloha hibatany John verapy loatra izy. Tsy maintsy entina haingana any amin'ny hôpitaly ty. Akaty any le kahira Ramsey? Eny voaraiko ty fa andao ao miakaranga anarinary a. Tena niditra bloky John. Tsy maintsy didina izy fa misy bala tavelo amin'ny tratrany havanana. Mampalahelo fa tena verapy loatra ho izy. Sovy ihany aloha fa nitovy ny gropony rahanay dia afaka namin'ny raha tsara ka. Lasa nireo tsy lazany ny volamena ray boaty. Ary taizara ny nanafena ny anitra azy. Ny korotana ambony ambany mantsy nefitra. Tsy misy azo koa ny tenin'ny John. Lekay. Aiza toko moa izy teo no nataoko. Ay ty eto. Journal intime any anitra ty zany. Fa inona aloha tiany John no vatsiko ato e. Andraso e. Tsy nisy nanampy amin'ny fahitana azy aloha izay voasoratra rehetra loatra eto e. Ary ny aty amin'ny farany ety. Andraso e. Reto zao ny soratany farany ato. Maninona tsara? Tsia, ny zanako Rasidy. Nare nanaosy efa tsy maninona Ramsey. Le lohako nizairina fotsiny mavesatra be. Oay ka zao no izy. Efa mivakiko le kahe. Ka iny kahe indrindra nge no saika etsony John and Ramsey. Fa tokony hitanao aingana fa mifombo zava-dehibe ny ao anatiny. Efa nivakiko tsara mihitsy le izy ary tena mifono zava-doza tsy napoziko e. Fa zao no tiako anontaniana azy. Firy marina reo jolany hiditra tao an-trano? Anankiray ny saritava ihany ka. Eny ary. Dia inona ny tena nitadiaviny? Ty kahe ty sa? Tsy fa inona e? Iny aza nafengo fa reo firavaka volamena tao anaty boaty no tena nitadiaviny. Nitereny mihazy an'le izy sady nambana amin'ny basangy. Ka nivakiny zany ny varavarany anitra? Ka nivoa azy le varavarana Ramsey. Fa nisy rivotra mifofofo dia nivoa azy le izy. Izay sy John aza nge tena gagy. Fa talohan'izany efa nisy zavatra korotana be tao anefitra tao. Izay no nanaitra ny rola. Dia taiza ireo firavaka volamena ireo e? Tao anatin'le sary-bakolo ngeza be niaraka tamin'iny kaheny miko anao iny ny boaty nisy azy. Ny anjera mantsy le sary-bakolo dia vaky ary miparitaka daholo ny tao anatiny. Ary tao zany nanafena ny anitra aza raha izany e. John no tena mahafantatra zavatra rehetra fa izy angamba ny tsara anontaniana Ramsey. Na rehefa eo ny antso azy indray mantsy izay. Zany verina ary. Eno John nefa zao mbola ao anaty efitra fandidiana. Andraso aloha fa ohatran'ny mitady angamba ny dokotera zany e. Tsy maninona ho ny John raha ny tian'ny dokotera teo.
vita soma tsara ny fandidiana azy ary afaka mibala atao anatin'ny sorony havanana. Solo fa tsy nisy nahakasika ny point vitany le. Matory be sady mila makaina tsara ao ny jonona ka tsy azo tairina aloha sady tsy maninona fa matanjaka tsara ny tovolasange ireo raha be dehibe very ny tena mandreraka azy. So ihany aloha e. Andeha ho any aminary aloha e. Nare. Zao no izy tsy maintsy mandeha makany amin'ny inspecteur toko vetivetika aloha. Fa metraka fitoriana ngara mise? Mazava ho azy ry nary a. Fantapatatro sy manindro mandry akoho le olona nanafika anareo ka tsy maintsy samborina aingana dia aingana tsy misy atakandro. Ka mandana ary randera mise fa tsy maninona e. Vetivety afa avy any mitondra ny sakafonareo rolahy. Fa zao ty aloha misy vola petrako. Enda mise a. De mahita ny rariny. Misaotra rise. De zay no izy inspecteur toka. Aiza hoe zany kahe zany? Ty le izy inspecteur. Ao amin'ny faraparany eo misy azy. Ary misy ny datina noratan'le zanako azy mihitsy. De taloha kely an'izay no nahaverezany. Vakio kely inge azafady. Isaka ny tsy ao an-trano dada de tonga foany dada Berasidy ary efa manahy mafy sahady azy satria efa fantatro indray ny ataony aho. Tsy tahotra tsenatra mantsy de manatona izy ary sany manafosafo sy mikasika ary manao akery manoroka. Tena tsy napoziko inspecteur. Tena tsy napoziko hoe iny ray keliko iny no ahavitanao an'izany anjanako. Ka andratsy angamo misy tandroka monsieur Ranjaka. Fa andraso toizako ny famakinany ty lo. Tamin'ny voalohany de nitoeriko sy nalaiko baraka izy fa lehilahy lehibe tsy misy saina sy tsy mahay manaja tena. Ny fialahany te amaina mafy anefa ary ny rahona novonoina mihitsy raha tsy milaza amin'ny an'izay toerana nampirimaneny an'ireo firavaka volamena be dehibe ka natahotra azy mafy a. Na zany aza nefa tsy nambarako azy mihitsy ny toerana nanafenako azy ka na efa nikaroka eran'ny trano azy izy de tsy hita mihitsy. Fantatro anefa fa na oelana oaingana de tsy maintsy ataony izay fomba ahitana azy ka eo no mampanahy ahy. De misy malalaka kely eto fa nitohizany ohatr'izao indray eto ambany hoe vakio e. Tsy sanylaza an'izany tamin'ny dada satria norahona nofononako i dada raha manambara an'izany aho sady tsy te hampiady azy ireo. Tato aoriana ela vao nieritreritra ka nanapa-kevitra fa ho lazaiko amin'ny dada ihany le izy amin'ny sabotsy izao. Sabotsy? Eny inspecteur. Jereny daty eo ambony fa le andro nahavery tsy nahitana azy mihitsy io sabotsy lazainy io e. Zany hoe saika hita tara taminao zany izy kanjo zay indrindra. Mazana mantsy isaky ny sabotsy mantsy aho no ao an-trano foana e. Fa tamin'io indray nitorako io kosa de voatery nandeha tany am-piasana fa nisy zava-dehibe tsy maintsy novitaiko tany. Mbola natory moa ihany trany niala tao ary no niverina tam'raika amby folo sasany atoandro rehefa tsy tao an-trano intsony izy. Iny efa lazaiko taminao iny inspecteur. Eny mazava zao aloha fa irasedy zany le tsy olana an'ireo volamena ary tetika efa mamy mihitsy io. Zay mihitsy satria talohan'izay efa tonga taony izy io John ka mino fa nijery taratra angambany fa ny
Nasiany zanako zao no mamay ahy inspektera. Tena mino koa mantsy fa izy ange zany nakateriny azy. Tsy misy afa-tsy ny fisamborana azy ny ahitantsika mariny. Ka andao mimanaingana ianao monsieur Ranjaka dia mitondra anay any amin'ny tranony sao dia sao. Eny ary. Saika tapakalanandra Solange zany lazako fa misaraka manomboka eto izay. Zany fijeriny aratra ohatran'ireny hamono ireny mihitsy moko, indrindra moa tamin'ny nanomezako ny anjaran'ny tanin'ireo volamena. Za kosa aloha tsy sasaka amin'ny mihitsy na ireny azy zany nataony. Zarany aza nazo an'ireny izy koa. Ohatra fa aiza aloha ty Ranjaka tsy mandray telefonina mihitsy. Za ty efa hiditra tamin'ny fotsy ihany. Fa ity misy camion misososo be ny fatandremo sady atao anaty fiolahana mihitsy izy zany. Andriamanitra fa maninona zany fraiko zany to tsy mamaly tena tsy afaka mividy ary manitsy any amin'le camion fiara tsy maty. Sedy efa fantatro mihitsy ny ara-tsitsainao ary efa niomana tsy ho lasa lavitra koa ianao fa efa mifandriako ny fiara. Ianao ihany nampianatra olo tsy vanona mpamono olona ka nampiariko taninao le izy. Any ankoatra indray nione za koa hiala eto fa efa miandry ahy le tena vadiny laozako iverina aminy. Io maitsomaitso le trano inspektera. Ay, eto zany sika nijanona. Miomana tsara anao brigadier. Oay, tandremo fa iny mivoaka ny vavahady milanja valizy iny le vehivavy miara-mipetraka aminy eo inspektera. Ary mitady hitsoka ange izany sa mifanao fotoana ny rasedy anoany. Andraso. Oaiza ianao zany madama? Miverena moramora miditra ao an-trano aloha fa mitady andrasedy zay fa polisy madama. Midiry ianao. Ary aiza rasedy? Tsy fantatro misy azy tompoko. Tena tratra malo. Tsy fantatra ahoana koa olona miara-mipetraka aminao ato ve dia tsy ho fantatra misy azy? Lasa nandositra izy. Nandositra iza? Tena tsy haiko mihitsy. Dia aiza ny nateo ny volamena rehetrarehetra ka? Netiny any daholo. Ary ianao io zao saika ho aiza? Amonjy azy mangingina any Tsy tompoko. Efa nisaraka izay? Nisaraka? Sa vao io valizy sy poketra ny oro brigadier? Dia ino reto mifony sachet reto zany? Tsy reto ve zany firavaka volamena zany monsieur Ranjaka? Eny inspektera. Saingy ny apahany kely fotsiny ireo la ny fahalalako azy fa tsy izy rehetra ka. Zany hoe any amin'ny rasedy daholo zany ny sisa rehetra. Iza ny anaranao madamo? Madame Solange tompoko. Tsory aminay marina madame Solange fa ianao dia higadra satria miray tsikombakomba tamin'ny rasedy. Nizarainareo volamena? Eny tompoko. De ireo no meny ahy de lasa izy. Nareo sisa zany niaraka nakan'ireo tany? Tsy tompoko, izy rerana nandeha tany alina. Fantatray fa efa ela ny tsiriritany an'ireo firavaka volamena ireo Eny tompoko. Hatramin'ny fahavelon'ny vadiny dia ny reniny Ranjaka zany. Nanantena izy fa ho azon'ireo volamena ireo kanjo no narary le ramatoa dia nomena ny vadiny Ranjaka priminy. Ary tsy hitan-drasedy tsony nasiany azy. Efa nafatapatatra zany ny renin-jaka fa nitsiriritran'ireo koa izy. Iza koa moa ny mahita na volany fotsiny aza nanambadiany azy. Zao maty koa ny vadiny Ranjaka. Ary sao dia mba izy koa ary no namono azy. Zany ve marina ny tsy miteny ianao
Nisy zavatra fahafa tsy mazava nge tamin'iny raharaha iny e. Raha sediny namono azy? Tsy tompoko. Fa iza? Za tompoko. Zany raha andrasedy hamono any lycéenne. Ahoana tsara? Ay tena olo tsy vanina. Okendraiky maty ty vehivavy ty inspektera. Avelao monsieur Ranjaka. Avelao izy monsieur Ranjaka. Aleo ny lalàna ny anafahy anazy. Te aiza ny zanako e? Aiza ho any zanako? Aiza koa ny zanako natondrasity? Manontany ianao angahy, aiza ny zanako? Aiza mademoiselle Anitra ary madame Solange? Aiza e? Fonondrasedy mademoiselle Anitra tompoko. Maninona tsara? Fonondrasedy ho mademoiselle Anitra rehefa avy naolany. Tsy ny zanako e. Maty ve zanako? Anitra. Tsy mino ahy. Inspektera. Lazao fa tsy marina zany e. Oay, loza fa tena famy monsieur Ranjaka. Io brigadier sao dia mikarapoka eo a. Ka nanao ahoana ianao zay monsieur Ranjaka? Miala tsiny aloha raha mangelingelinanao aty amin'ny hôpitaly a? Efa tsy maninona fa misaotra anao inspektera. Mahery e. Atao ahoana fa zay nefa lahatra. Ny maty tsy verina tsony fa tsy njovy ny tenanao e. Lasa manana aretim-po grave be ianao mantsozy ny dokotera tamiko teo a. Ka tsy te ho fely le tao tany tsony inspektera. Lasa dolo ireo vady aman-janako. Inona tsy moa no ataoko zarery ety e? Aza manao an'izany monsieur Ranjaka. Olon-kendry ianao fa aza manao an'izany. Rehefa ela ny ela ho sitrana ihany ny ratraponao. Fa hitatitra aminao ny vokatry ny anketiny na tongavako eto e. Meno anao inspektera. Efa voatazony ny aponjy madame Solange ary mino fa 7 taona ny saziny eny rakely. Ny amin'ny rasedy indray dia iny efa nambarako anao tamin'ny finday iny e. Maty vokatry ny lozam-piarako dia matsiravina teny an-tany fotsy izy raha iny andeha andositra iny. Ny famitorana koa ny lalàna fa efa mifandrea madame Solange ny fiarany. Ary nitsotra n'izany koa izy satria tezitra tamin'ny rasedy ka namaly faty. Tena olo tsy vaniny ireo olona ireo inspektera. Tena olona tsy mataho-tody e. Fa efa nitazomiko any aminy ihany ireo firavaka volamena sisa tany amin'ny rasedy. Azoko menanao raha tianao. Aleo angamba ny aloha hivoaka ny hôpitaly mihitsy ahy. Mino aho fa tsy ho ela tsony zany. Te aleo koa ny angamba ny apetrako any amin'ny banky mihitsy ireny. Ary ireo ankizinao efa tsy naninona? Nary aloha efa sitrana dia lasa nody ihany. Izy mikarakara sy manatitra ny sakafona isy joniny eto. Ay kosa tsara zany ka. Fa nilazainy John ange inspektera ny toerana nandevenany rasedy ny fatiny ihany ty. Aiza? Ao an-tanàna eo ihany. Ao amin'ny zaridaina avaratra. Ambanin'ireo voninkazo manobona be ireo. Hitanao le rozy fotsy sy mena tian'le zanako indrindra. Fa ahoana ny nahalalany John izany? Mety tsino angamba ianao inspektera raha hitantarako ny zava-marina. Ny fanahany Anitra mihitsy ny seho tamin'ny John ny laza fa ao izy fa tsy ety intsony. Mbetsaka koa moa io tanàna io misy zavatra hafa famitrangy. Entana mikorotana, feo miantso. Zany nge inspektera no tsy mahatamana an'ireo gardien taloha tao e. Reny efa nitantarako anao reny. De tena marina tokoa ve zany e? Mahagaga ihany e. Rehefa mivoaka eto dia atsoka ianao anatrika ny famongorana azy eo e. Tsy maintsy alevoka any amin'ny fahasandrazana izy. Any amin'ireny re inspektera. Eny ary monsieur Ranjaka. Mirary soa tanteraka sy fahasalamana aingana ho anao e. Angatadalina aloha. Misaotra anao inspektera. Ary mbola mamerina hatramin'ny fisaorana.
Ka nampiantsy anareo rolahy eny ramose voalohany indrindra aloha de fisaorana be dehibe aloha no atolotra anareo rolahy. Ny ainareo rolahy mihitsy ny saika vita sorona tato mantsy tamin'ireny zavatra nitrangy reny. Mbola tsy nanary any nefa nareo rolahy tamin'ny fotoana narariko nandritra ny herinandro manindrotra teny amin'ny hopitaly. Sahirana ny vezivezy taminay sy John teny ihany koa sy herinary. Ary sendray ry John matosy nilazanjanako manokana ny toerana misy azy sy ny tsy ambarateliny koa de olona azo antoko sy ka misaotra anse ary mbola misaotra be dehibe anareo mirahalahy ihany koa nanampy tamin'ny famongarana sy fandevenana ny razana any amin'ny toerana tokony isy azy. Inona moa tompoko no isaoranao anay mirahalahy? Ny adidinay sy ny asanay eny nataonay ary nanisy azy ireny zavatra tsy nampoziny ireny tsy avy aminao tsy nanana tonga an'ireny. Zay aza mba mangoraka sy malahelo anao fa mafy eny nazo anao eny tsapako tokoa zany. Ka zany indrindra no antony nangalako an'ireto fanapahan-kevitra lehibe roa reto. De voalohany ho zaraiko aminareo rolahy ny apahany amin'ireo firavaka volamena ireo fa mendrika an'izany angambonareo rolahy. Ireo firavaka volamena hoe ramose anomezanao anay? Eny iza tso moa no meko hitahirizako an'ireo ka tsy ao tsonge ireo vady aman-janako tsy maintsy lasa n'ireo fianakaviana sy ireo mpanoasa soa ny fananako raha hoe misy ny fahafatesako. Zay no anomezako anareo rolahy ny atsasany. Sotra indrindra re ramose ranjaka tena tsy naposiko iny. Ka raha olon-dratsy nge nareo rolahy efa naferinareo azy angamba reny satria tsy haiko mihitsy ny toerana nisy azy. Eny fa na izany kosa ka zao ty kosa ny zava-dehibe faharoa angatahako aminareo. Eny ramose? Hitanareo mantsy zao fa tsy mananjanaka tsony, tsy misy taranaka tsony. Za raha teo koa moa tsy hanambady tsony, aleoko mipetraka rery. Sangy noho ny tsy fahasalamako sady manrery ato de nanapa-kevitra fa atsangako zanako mpandovana reo rolahy. Maninona tsara hoe ramose? Ahoana? Zany atsangako zanako anareo rolahy hiary hipetraka amiko ato sy andovan'ireo fananako. Ka ahoana ny eritreritrareo mirahalahy? Inary zao no tsy fantatro. Izy mantsy mbola manana an'ireo ray aman-dreniny any ambanivohitra any. Fa raha za ramose manaiky avy hatrany Ay. De ahoana zany ranary? Inona ny hevitra sy atsangako zanako sy de hipetraka ato sa ody? Ka za moa ody aninona ramose? Karaha mahitaty vola nge nalehako aty Antananarivo fa le hoe fananganana angamba tsy maintsy irako amin'ireo ray aman-dreniko alohako. Ay, ka tsy maninona zany ka zao ary raha tsy mety izy ireo de ho tazomiko miasa aty amiko sy efa tsy mitarika posy tsony. Amin'izay tsy misaraka nareo rolahy sa ahoana? Mety zany ka. Tsara mihitsy zany. Na izany aza nefa de omeko vola leo ray aman-dreniny sy anapiko azy amin'izay ilany na amin'inona na amin'inona. Ay de misaotra indrindra re ramose. Mino fa mpamboly sy mpiompony ny ray aman-dreniny sy tena za mihitsy ka afaka mandeha mijery azy any tsika de atevenina zay fiompiana sy fambolena any. De misaotra indrindra re ramose. Misaotra fa tena lehilahy lehibe tsara fanahy ianao tena tsy naposiko hita ho ary nary. Tsy misy fisaorana fa de faly mandray any John ho zanako aho zany ary mandray any serina ary ho toy ny fianakaviana ihany sy asa ato. Etsinareo rolahy ho fihiniko Ny farana teo ireo tsy mataotody nosoratany Razanabary Voangilalao Joséphine, novelomin'ny ony miaja ny irina sy ny rava, niaraka tamin'ny Faly Rakoto Arliva Fetra Saroby ary Ernirina. Anjariliva no nandray feo sy nanandro